Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un site animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Andrasan'ny mpanara-baovao ankehitriny mety fiovan'ny mpikambana ny gouvernement tatahorinan'ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika omaly amin'ny fotoana anaovan'ny folojerintodika izao hoy ny mpandinika politika. Vita ankehitriny mise en place ny data center izay entina hitehirizana ny antotam-baovao an'ny ministera rehetra. Nanomboka androany fampiafanan'ireo teknisianina any amin'ny ministera maro izay tanterahan'ny Huawei. Tsy azo idivirana intsony ny fiakaran'ny sarandalana raha toka misy fiovanany viditsolika eto Madagasikara hoy ny mpisehatra amin'ny fitaterana. Efatra amin'ny ela no nizaka tserany eny izy ireo foran'ny fanazavana. Voasikajo marefo manoloanan'ny Covid-19 ireo marary ny voa raha nambaran'ny tompony andraikitry ny fahasalamana. Anton'izany, isan'ireo marary ny sehon'ny forme grave ireo marary ny voa teto Madagasikara raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena 12 andro ao aorian'ny ady eo amin'ny Russia sy Ukraine amin'ny tony fandatsahana bomba ao Mariupol ataon'ny tafika Rosiana. Miisa 3 ireo namony eny tamin'izany. Nadidin'ny rafitra. Fanaratra toko lasy toko afo fotoana vaovao ato amin'ny école de veille nationale anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia andrasa ny mpanara-baovao ankehitriny mety fiovan'ireo mpikambana ny gouvernement taorian'ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika omaly amin'ny fotoana anaovan'ny filojerintodika izao hoy kosa ireo mpandinika politika Henri Florian. Isan'ny vaovao mafana andrasan'ny mpanara-baovao maro manerana ny nosy ny fiovana hisy eo anivon'ny mpikambana mandrafitra ny gouvernement araka ny fampitam-baovao navoaka ny fiadidina ny repoblika ny andron'ny omaly ariva hirosa amin'ny fanaovana tombana na ny évaluation ho an'ireo ministra mpikambana mandrafitra ny gouvernement ny filohampirenena ary hisy ny fanapahan-kevitra mahakasika izany. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao ny hoe aorian'ny tombana izavy ireo ministra ho voatazona na hiovandraikitra hiaraka amin'ny filohampirenena amin'ny fanatenterana ny asa izay nampanantenany tamin'ny vahoaka malagasy manerana ireo faritra 30. Fa ankoatr'io fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe hanana fahasahiana goavana ve ny filoha ka hanesitra ireo ministra izay hitan'ny vahoaka fa tsy nahomby sy tsy manana traikefa amin'ny fanatenterana ny asa izay nampandraketina azy. Andrasana nitovy ny raharaha hoy ny mpanara-baovao. Raha ny hita departementa ara-ministerialy maromaro no nahitana fanakianana tao ao izay. Atao ihany koa ny fahabanga toerana teo anivon'ny ministera sasany ohatra amin'izany ny ministerany arenan-kibontany sy ny loharan-karena stratégique izay tsy nanana ministra tompona andraikitra voalohany misahana izany nanomboka ny volana aogositra taona 2020. Fa ao ihany koa ny ministry ny fitsarana taoriany ny fametram-pialany ny Imbikirilaza. Fa nefany amin'izao fotoana izao no hisy fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement nadritra ny fitatana ny filoha Andrajoel. 7 volana izy ireo no niasa ary ity gouvernement ity no niasa atao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Teboka maromaro no mila jereny ny filoham-pirenena amin'ny mety hisian'ny fanavoazana izao raha ny nambaran'ny mpandinika politika. Tokony ametraka président amin'izao fotoana izao fotoanan'izao ametrahany olona tena niarany taminy natongavany teo amin'ny toerana eo. Zay aloha ny tena apetraka. Ny faharoa manaraka an'izay dia hoe olona tokony afaka maharaka ny vitesiny sy resy lahatra amin'ny programma no tena apetrana ao anatiny io membre gouvernement io. Fa raha olona tsy resy lahatra fa apetrapetraka amin'ny fotsiny hoe namany anina dia apetraka ato dia anina mifandray amin'ny anina tsy tavavoaka isika. Ny fahatelo farany dia mila misokatra président amina réseau olona manana réseau hafa tsy hoe mandana makany amin'ny mpanohatra tsy izay le izy fa misy olona maro manana réseau tsara
ary resy lahatra afaka mizakazaka miaraka amin'ny président reny olo reny zany tokony hojeren'ny président reny fa ankoatra ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tokony hojerena ihany koa ny mpitarika izany gouvernemanta izany ary tokony hisy ny tombana atao azy raha ny fanehoan-kevitry ny mpamakafaka ara-politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Tena ny ministre Hervé no anaovana évaluation raha mahita fa tokony hojerena ihany koa ny fomba fiasan'ny premier ministre zay azo évaluena tsara ihany koa ny premier ministre mba tsy hiverenany ty fanoloana ny membre gouvernemanta isaky ny metsika ty satria marina inefatra atsika zany zay no manolo membre ny gouvernemanta ao anatin'ity mandat ny président ty so de tokony lohany koa nijerena satria efa hita koa fa misy tandrevaka ataon'ny mpiasany fomba fiasan'ireo en primature ao zany hoe zay hoe so tokony évaluena hatrany amin'ny PM mihitsy ity sady mila sofla vaovao mila sofla vaovao ny fitondram-panjakana. Ho an'ny solombavambahoaka tsy mananaovana fanadihadiana ihany tsy ampy ny fitsipika fampifehezana ao anatin'ny gouvernemanta ka miteraka fanaovana matetika ireo mpikambana izany. Milaza ny sasany tsy menatra akory milaza fa mandeha ny asan'ny gouvernemanta ary efa nisorona ireo tsy natateraka ny andraikitra napetraka taminy efa misy le fampandrosoana izao nefa ianareo dia manohatra izany lay lasitra mihitsy no tsy efa joro lay lasitra no mitsingilaila lay lasitra no kilemaina tsy fantatrony zay fomba hitenena anazy ka naosoloanareo ary ireo fa niteny izany izay tamin'ny volana septambra tamin'ny taona lasa hoe tsy mavita ny asany tsy mitondra fampandrosoana mihitsy izany asa taterahan'ny gouvernemanta izany satria inona no antony izay lasitra zay fomba fiasany tiako tenenina amin'io mipetraka le fitsipika discipline ao anatinareo menareo ajany zany hoe tompona ndraiky mpanjakana ambony zany amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy dia mety andeha izay. Azo ambara araka izany fa ao anatin'ny fotoana fohy ho tafajoro indray ny gouvernemanta vaovao hitsarany ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena any amin'ny taona 2024 ireo ministra vaovao ho aveo hitondra fahombiazana vesa ho toy ny teo aloha ihany io no fanontahina ilambaliny. Mahalona ny fampitam-baovao zay navoaka ny fiadidian'ny Repoblika izay hatrany dia nitondra ny heviny ny filoha nasionaly KMF Knoe sy ny filoha hevitry ny CFM ilaina ny fampafantarana ny vahoaka ny tasitry ny ezaka izay nataon'ny ministra rehetra raha ny fanazavana fanadina. Naneho ny heviny mahakasika ny sy ny fanovana ny gouvernemanta teo anivon'ny KMF Knoe sy ny CFM androany. Nambaran'izy ireo fa tokony himpana amin'ny tombotsoa rehetra ny fanovana ho atao. Fatatsika tsara fa tena andraikitra ary asa manokana omeny lalàna ny filoham-pirenena ny fanendrena sy ny fisafidiavana zay surtout hoe ny fanendrena ny membre ny gouvernemanta ministre ka rehefa hoe ministre zay ny tena dikany dia hoe manompo miasa zany raikitra filoham-pirenena tsara mihitsy koa zany hoe mandrefy ny asa vitan'ireo olona natao anompo vahoaka fomba fiasa zany ary fomba tena hoe fampandehanan-javatra fa atao ampamarinana hoe atao ampamarinana jerena tsara ny asa sy ny karazany hoe tena nisy vokany teo amin'ny fiainan'ny vahoaka ve le asa ary tena araka ny zavatra ny ilain'ny vahoaka ve le asa ary araka ny ataontsika hoe lamina sy ny tolo-kevitra sy ny toromarika nomeny filoha ve le asa. Ny Knoe zany dia miteny foana hoe ny refonto ny vahaolana eto Madagasikara raha niona tamin'ny CENI zay dia niteny mazava ny tao amin'ny CENI ny filohan'ny CENI fa efa nanao ny proposition nakany amin'ny gouvernemanta izy efa vita zany ny adidin'ny CENI fa anjaran'ny gouvernemanta no mandray fanapahan-kevitra amin'ny conseil de gouvernement zay voalazan'ny lalàna dia miandry an'izay zany isika ka mankaherin'ny gouvernemanta ho sahy andray an'izany fanapahan-kevitra hitondra soa ny firenena izay. Nahoana moa tsika no miteny hitondra soa ny firenena satria everina fa izay lista zay no iverena ny fitokisan'ny olona amin'ny fahamarinan'ny fifidianana. Ny an'ny voalazan'ny Knoe dia zao no takinay rehefa manao tombanezaka ianareo mba hampahafantarin'ny olona ny vokany. Nisy ny atrikasa nasionaly nataon'ny KMF Knoe nety nanampiana ireo commune ametraka ny SLC structure locale de concertation na ny atao hoe RIF rafitra ifotony fifanankalozan-kevitra androany. Efa maro ireo dingana natao teo aloha tamin'ny fanentanana sy fampahafantarana ny olona mahakasika ny SLC sy ny RIF. Toa nametrahana izany amin'izao fotoana izao hoy ny président national ny KMF Knoe. Misy ireo commune efa manana SLC ary misy vao ametraka.
Distrika 7 sy commune 13 no tonga nanatrika izany ary ahitana fokontany miisa 30 tanjon'ny atrikasany sy ny fifanakaloza-kevitra mba hiverena vahoaka amin'ny fahatokisana. Raha ny fiandohany ity taona ity ny tokony hipetraka ny filohan'ny agence de recouvrement des avoirs illicites tsy mbola tafapetraka izany hatreto. Isan'ny anampy amin'ny ady amin'ny kolikoly anefa ity rafitra ity Henri Florio. Ho fanohizana ny ezaka atao amin'ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika, ny fankatoavana ny didim-panjakana mahakasika ny fananganana ny ARAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Tsy mbola fantatra mandraka androany izay filohan'ny tiransana ity, izay efa tokony ho fantatra nanomboka ny fiandohany ny taona ary nandrasana atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Na eo aza ny fisian'ny lalàna sy ny rafitra. Tsapa fa raha mijanona eo amin'ny fanenjehana sy ny fahamaizana, ireo mpandika lalàna fotsiny ihany ny ezaka atao, dia mbola hafaka hanohy ny asa ratsiny izy ireo raha tsy misy ny fanagejana ny fananany. Sarotra ny hisafidianana izay ho filohan'ny tiransana ity, ho ny mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadiadiana. Eo anatin'izay tsy fampitsitsiana zay no hitako hoe tena mahasaripady an'ilay izy satria zany zao tsika raha anendry olona anankiray izay ho tompona andraikitra amin'ny fampidilandro lazaintsika hoe arena maloto alena tsy voanao zany atsokosoko avoir illicite dia azo antoka avy hatrany fa izy tombotsoa maro be izay voakitika ao anatin'izany ary ny fandehany io tsy tombotsoa eto toerana ihany fa fatatsika fa mifandraharana eto Madagasikara dia misy ifandraisany amin'ny fandraharana manerana n'izao tontolo izao. Mety ho tafiditra eo daholo zany leo sokajin'olona izay manamay izy azy, izay lavalava tanana, izay bebe tambajotra tsy azo lavina fa mety sokajin'olona aza, mety mpanao ratsy na ilay lazaintsika hoe mafia tafiditra ao anatin'io zavatra io zany. Dia eo zany ny fijeriko anazy mety tena mampanano sarotra ny fanendrenany olona ao anatin'ireny zavatra ireny. Isan'ny andraikitra lehibe iantsoroan'ny ARAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites ny fitanana an-tsoratra, ny mitahiry, ny mitantana ary ny firaketana ny tombam-bidin'ireo fananana voageja. Andrasana araka izany izay ho mety filohan'ny tirantsana ity. Fampitambavao maromaro no nivoatra nandritry ny filan-kevitry ministra Omaly teny avaloha ka isan'izany mahakasika ny fankatoavana ny indemnité d'assurance amin'ny gouvernementa malagasy. Ny andedin'izay izay teny laharana Efson. Lafin-zavatra maro no nandraisana fanapahan-kevitra nandritra ny filan-kevitry ny ministra no tanterahina Omaly teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha. Isan'ny nisongadina nandritra izany ny mahakasika ny fankatoavana ny afampitam-baovao mikasika ny afandoavana ny fiantohana na ny indemnité d'assurance an'ny gouvernementa malagasy taoriny ny fandalovany Rive-12 izay mitetina 404,7 sy 7 tapitrisa $, taoriny ny fandalovany Rive-12 Batsiray. Taoriny ny filan-kevitry ny ministra, nisy ihany koa ny filan-kevitry ny ministra manokana niaraka tamin'ireo ministra manana andraikitra manokana mikasika ny drafitra nasionaly fanarenana ireo faritra vomafy tamin'ny fandalovan'ny Rive-12 ny Fanesy teto amin'ny Anosy. Ka nandritra izany hinonany meza ny filoham-pirenena toromarika mahakasika ny filan'ny faritra tsirairay avy. Ka nanolotra sosikevitra tamin'izany ny ministry ny Angovo, ny ministry ny Ponina, ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao, ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Faritra maro no nitondra fiasana ny fambolena vokatry ny fandalovan'ny Rive-12. Ny fambolena sy ny fiompiana no saika fiveloman'ny olona maro amin'ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Manoloana ny fahapotehan'ny tambary sy ireo voly isan-karazana, mila jerena ny fanampiana ireo mpamboly sy ireo mpiompy ahafahana manarina ny taopambolena. Ny fampitomboana ny fidiram-bolan'izy ireo izay tsy misy raisina ankehitriny. Mila jerena ny fampitomboana ny masomboly sy ny fidirana amin'ny fanafaranetana. Androany noho notontosaina ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny teo anivon'ny PAM mikasika ny fanohanana ny vahoaka ny amin'ny faritra atsimon'ny Nosy amin'ny ady amin'ny Kery. Ny natao sy ny androany dia mikasika an'ireo asa izay hoentina miatrika ny tao mpamokarana roapolo sy roa arivo indrindra moa tiana manambara aminareo fa raha makany amin'ny faritra Anjosy Anosy nareo amin'izao dia ahita vokatra maro eny an-tsaha na ny apemba io na ny sorgho na ny katsaka io
na ny mangahazo na ny milina ny hoe bajiry na misy ihany koa rehefa tena mivita vokatra ireo karazana voliana. Nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa no nandraisana didim-panjakana teo ihany koa no nanendrena ireo mpiasam-panjakana ambony nisy ihany koa ny fanafoanana didim-panjakana nandritra izany. Ndrembava makasika ny raha knapsa dia natao famotorana teny amin'ny Bianco ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana sy ny tale generalin'ny knapsa araka loharanom-baovao maro-potsitra voaray ny hariva teo. Makasika ny raha fanodikodinana avola sy fandaniana mihoapapana tao amin'ny knapsa moa no anton'izany hotaterina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa antoyany sy ny fivoarana izay raha izay. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia avita ankehitriny mise en place ny data center izay entina hitahirizana ny antotam-baovao ho any amin'ny ministera rehetra. Manomboka androany ny fampihofanana ireo teknisiana any amin'ny ministera izay tanterahany Huawei. Miantarandrianay. Voalohany teto amintsika tafapetraka ankehitriny ny data center national eto Madagasikara izay stockage de données na entina hitahirizana ny antotam-baovao avy amin'ny ministera rehetra. Dinga ny rosoana amin'ny sehatry ny numerika izao tontosa izao. Nanomboka androany ny fampihofanan'ireo teknisiana avy amin'ny ministera maromaro mikasika ny fampiasana ity data center ity. Ny Huawei no mpiara-miominanto kara teknika amin'izao tetikasa e-gouvernance izao ary izy ireo ihany koa no mampiofana. Zava-dehibe ny firosoana amin'izany ary any fanazavana. Hofanina amin'izany ny teknisiana antsika malagasy zany afaka mikirakira sy mampiasa mahaleo teny amin'ny fampiasana ireo data center ireo. Zany le hoe e-gouvernance na administration électronique no ahafahantsika manao anazy dia ny fanahinana ny fotoana ilaina anaovantsika ny taratasintsika eto amin'ny administration zany aty amin'ny fanjakana fangatahana démarche administrative rehetra rehetra zany fanjakana taratasy daholo dia mila se déplacer physiquement itsika dia ataontsika azo alaina amin'ny internet amin'ny tamajotra serasera amin'ny Facebook sy ny sisa d'information dia raha pitso mahatonga anazy hoe électronique zany lasa misy transaction vetrany ao anatin'le izy ny tena zavatra tadiavintsika ao anaty zany dia le hoe fampiasaintsika amin'ny teknôlôjia vaovao mangarahara diaditsika amin'ny resaka kolokolo satria any zany no tena olana. Manaraka ny fiantriraisam-pirenena ity data center eto Madagasikara ity, tafiditra amin'izany ny fametrahana ny fotodrafitrasa, eo ihany koa ny fiarovana ny tahirina ny sécurisation an'ireo antotam-baovao aminy ary ny fiarovana ny ara-teknika. Ankoatra ireo, efa misy ihany koa ny lalàna mikasika ny antotam-baovao manokana ary mbola hojerena mikasika ny lalàna hafa izay mbola tsy ananantsika, isan'izany mikasika ny signature électronique sy ny maro hafa. Nonkazy eto Antananarivo tsika zao no manao azy misy 1500 caméras supplémentaires déployées eto Antananarivo amin'ny commune misy centre de suivi reny sy centre de commande amin'ireny rehetrarehetra reny izay mipetraka ihany koa eraky amin'ny ministère any amin'ny commissariat de police rehetrarehetra any mora hafahana feana ny sécurité publique. Ny data center no tena fantaninareo rehetrarehetra reo dia tsy maintsy mody any amin'ny data center teo. Data center io dia io premier data center national resaka fitantanana indray amin'ny réseau zany na réseau ILTE satria le caméra reo mandeha réseau ILTE 4G reo ary ny branché na bâtiment mandeha fibre optique. Tsy maintsy misy entité lalàna amin'izao fotoana izao tsy mametra ny fanjakana nanao exploitation na fibre, donc tsika zany tsy maintsy hitady ihany fiara-miasa na amin'ireo opérateur misy ireo, tsy maintsy tsika zany fanaraka amin'ireo opérateur misy ireo misy appel d'offre ao ataonay amin'izany dia atao zavatra transparent tsara le. Anamorana ny fiainan'ny vahoaka ny tanjona amin'ity tetikasa ity ary anamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Tonga anazy hoe électronique zany lasa misy transaction vetrany ao anatin'le izy. Ny tena zavatra tadiavintsika ao anaty zany dia le hoe fampiasaintsika amin'ny teknôlôjia vaovao mangarahara diaditsika amin'ny resaka kolokolo satria any zany no tena olana ary matetika teta be no tareo aty amin'ny fanjakana hoe ela be ny fankatahana taratasy, ela be ny fanokafana orinasa, ela be ny fandoavana hetra fa misy
kolokolo foana ity zany ametrantsika n'ity hoe e-gouvernance ity dia tena manafona an'izany rehetra zany satria transparent le izy aingam-pandeha le izy mampiasa teknôlôjia moderna ka le data center zay apetrakantsika miaraka amin'ny partenaire antsika eto any zany no istokentsika le application na le hoe raiky sy le données ny information rehetrarehetra momba ny citoyen antsika eto Madagasikara. Etsaka ilan'izay nitondra fanazavana mikasika ny sarany internet eto amintsika ihany koa ny teo anivon'ny ministera Androanitra nanontaniany mpanao gazety. Lafo loatra ny accès amin'ny resaka connexion na telefôny eto Madagasikara. Fivoriana isan'andro le izy matetika amin'ny zava-misy avoakan'ny opérateur zany dia be loatra ny coût natahan'ny fanjakana aminay dia voatery zay mirepercuté azy any amin'ny mpanjifa. Eo tsy maintsy misy fanarahana zany atao, tsy maintsy misy fivoriana fandraisan-dahatra atao satria raha mikasika ny télécom zao raha fanadiadiana izay ataon'ny organisme spécialisé réseau zao eo amin'ny 250 eo raha eto Madagasikara, eo amin'ny 250 eo ny taxe izay iajadin'ny opérateur télécom amin'izao fotoana zao. Raha ohatra zany ka te hampidina coût au niveau amin'ny opérateur dia tsy maintsy misy adi-hevitra mikasika an'ireo fiscalité poids de fiscalité 250 reo misy eto Madagasikara. Tsy azo hidiverana intsony ny fiakaran'ny sarandalana raha toka misy fiovana ny viditsolika eto Madagasikara ho ny mpisehatra eo amin'ny fitaterana. Efa ela no nizakantserany eny izy ireo raha ny fanazavana. Yves Richard. Fiaonana intelo tao anatin'ny herinandro tsy mbola misy mipika hatreto ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny GPM na ny groupement des pétroliers de Madagascar mahakasika ny hoavin'ny viditsolika eto Madagasikara manoloana ny fiakaram-bidy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Porofo entiny milaza fa mafy ny fifandresen-dahatra eo amin'ny rontonta. Nanahitana fidinana kely aza ny viditsolika raha ny androany 10 volana martsa hoy ny filohan'ny vondron'ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara. Ny tenany izay nanamafy fa tsy voatazana intsony ny viditsolika ankehitriny. Ataoko hoe mazava ngamba dia tsy ho tatiny tsy ho zaka ny telo-bolam-panjakana mandritry ny fotoana ela izany subvention izany satria zany déficit budgétaire itomo ary tsy maintsy hidiamina volana igny zany. Ataoko fa tsy azo ilana mihitsy ny fisondrotan'ny vidin'ny solika eo amin'ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy maximum volana vitsivitsy. Raha raisy fotsiny ohatra ny vidin'ny solika mitombo dia noho zany le jirama izay mividy solika fiolona ho an'ny herim-baratra dia tsy ny mpanjifa amin'ny toratobila ihany no subventionné fa jirama koa sy ny ireo mpanjifa zany no subventionné. Izany dia mitarika tena hoe zaka tsy ho tatiny fanjakana tsony mihitsy fa tsy maintsy isontra ny vidin'ny herim-baratra, tsy maintsy isontra vidin'ny solika. Isan'ny tondra taraketra mavesatra amin'ny mety fiakaran'ny viditsolika ny mpisehatra amin'ny fitaterana. Izy ireo izay milaza ho efa mizaka ny tsiran'ny aina nanomboka ny fotoana nijanonan'ny compensation ho an'ny mpitatitra efa antaonany maro. Ankoatra ny vidin'ny kojakoja fanolo amin'ny fiarakodia, ny faratsindalana sy ny maro hafa, hanamafy ny fitakiana izy ireo amin'ny tokony hiakaran'ny sarandalana ny mety fiakaran'ny viditsolika. Tsy hoe ho an'ny mpitatitra ihany io fa ho an'ny sarambabe vahoaka rehetra zany dia fiaraha-mahalala ny fiakaran'ny vidim-piainana. Saingy ny vidina solika moa no tena hita mibaribary matetika hoe rehefa misy ny fikitiana ny vidina solika io vao taitra ny vahoaka hoe ahoana mety isy fiantraikany amin'ny sarandalana ve zany, mety hampiakatra sarandalana ve mpitatitra eo anatin'izany zavatra zany. Fa raha ny tena izy efa ela mizaka ny tseran'aina zany ny mpitatitra. Tsy takona fiainana moa fa ny arahantsika rehetrarehetra ny ainy reny ny tao anatin'ireny fisin'ireny valana rehetrany izay mpitatitra ny tena niarany voalohany indrindra ny fampiarana tsy mahazo miasa. Izany zavatra rehetra zany zany mbola misy takaitra miatraika aty aminay hatramin'izao raha misy ny fiakaran'io resaka vidina solika io dia tena vao maika zany miletika tanteraka ny mpitatitra eo anatrehan'izay dia tsy maintsy misy ny fipetraresana. Hatreto manoho ny fandraisany an-tanana ny elanelam-bidy hitazomana ny viditsolika ny fanjakana araka ny fampitambavao tao amin'ny pejany ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ny 7 febroary. Izany hoe mbola tamin'ny vidin'ny baril $70 no namaritana ny viditsolika ankehitriny
raha toka nananika ny 5 dolara ny vidin'ny baril eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena androany 10 martsa na izany na tsy izany. Mbola ao anatin'ny fifampiresahana mahakasika izay ny fanjakana sy ny kompania tsolika eto Madagasikara. Fa nanatateraka fivoriana tsy azo natrehana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka androany gouvernement malagasy. Fivoriana izay nanaovana tatitra mahakasika ny tantanana ireo famatsim-bola izay voaray nandritry ny fiatrehana ny ady amin'ny Covid-19 nanomboka ny taona 2020. Notantana ny fitondram-panjakana malagasy tao anatin'ny mangarary izany raha nambaran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement manapirofo izany ny fisokafan'ny roy hahafahan'ny rehetra mijery ny tatitra izay nataon'ny Cour des comptes. Fa manodidina ny resaka vola izay atrandy ame mahazo aina ny sandam-bola malagasy raha oharina amin'ny euro amin'izao fotoana izao. Androany 7,400 ariary ny euro ray. Fotoana izao anafaran'ireo entana tena ilain'ny Madagasikara hoy ny Paito Karena. Yona saina. Raha nanodidina 7,400 ariary ny euro iray ny fiandohan'ny volana febroary teo. Nahazo aina ny sandam-bola malagasy ankehitriny ka lasa 7,400 ariary ny euro iray araka ny tao amin'ny tranokalan'ny banky foiben'ny Madagasikara. Fitotonganan'ny euro izay vokatry ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie. Korotana zany zone euro amin'ny resaka activité économique mahazo aina kokoa ny Amerikana. Zany hoe miena zany ny écart entre euro sy dollar anaty forex na hoe foreign exchange na hoe marché boursier. De rehefa nahazo aina zany ny dollar de mahazo aina ho azy automatique ny vola ambony rehetra satria ny dollar ny monnaie de paiement international. Zany hoe ny amin'ny resaka paiement rehetra izay mety natao Madagasikara zany na importation na sy ny sisa de miena le volana lokoko. Zay zany aloha no mahatonga an'io zany hoe le ady ao Russie sy Ukraine niteraka récession économique filaza azy. Fotoana izao irosona makany amin'ny fanafarana ireo entina mifandraika amin'ny filana eto anatiny hoy ny Paito Karena. Raha ohatra hoe 1 euro ndao ataontsika hoe 1 euro égale 25 000 francs donc en francs 1 euro égale 25 000 francs. Raha ohatra ianao amerina volan'olona raha ohatra zany ianao ipaye amerina trosa de raha 1 euro égale 25 000 francs de ny anankiray 1 euro égale 24 000 francs. De inona ny tokony ataonao am'le 24 000 ianao ny tokony amerina trosa any ivelany sa am'le 25 000 francs. Raha izay de faharoa manarakarak'izay indray raha ohatra 1 euro égale 25 000 francs 1 euro égale 24 000 francs raha ohatra indray anao anafatra entana hividy entana anao importation incompressible zany hoe importation tsy azo ialana zany hoe ny lasantsy sy ny fanafody tsy azontsika ialana. Zany hoe fotoana zany zao afaka manao importation fa tsy ny zavatra vita eto no importer fa zavatra tokony amokatra ho an'ny Madagasikara ohatra hoe ny matériel sy ny resaka zavatra teknôlôjika maro isan-karazany. Tsy nahitana fiovan'ny firy kosa ny dolara oharina amin'ny sandam-bola malagasy 2,703 ariary ny dolara iray androany ary 3,703 ariary zany ny fahavolon'ny volana febroary teo. Tahaka mazatra naraka doka vatra isika melohany tiratsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy ary. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mada.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation.
miditra ny tapany faharoany vaovao isika dia nanolotra fitaovana ho an'ny RF2 fandrosoana izay misahana ny fanadiovana ny tanàna ao amin'ny fokontany faralaza talata maty androan'ny ONG Eden. Fampirisihana ireo mpiasa no isan'ny tanjona hoy ny tompona andraikitra. Io ny nasany. Ny fokontany faralaza ao amin'ny commune talata maty sisa no manana ny RF2 fandrosoana ao amin'ity commune ity. Nanolotra fitaovana toy ny sarety, borety sy ireo fitaovana fanadiovana maro samihafa entin'ireo mpiasa mandrafitra ny RF2 anadiovana ny tanàna ny ONG Eden na ny Ensemble pour le développement et l'environnement. Ny anarany tetika amin'ny teny frantsay izy adéquate, assainissement durable des quartiers de Talatamaty. Efa commune iarana miasa ihany ny commune Talatamaty fa ny resaka fako zany zao no iarana miasa. Etanina zany mponina eto amin'ny fokotany commune ny Talatamaty Ray Manontolo amin'ny fanajana izay fotodrafitrasa izay efa nisy ary misy ihany koa ny fitaovana omena dia anajan'ireny ary indrindrandrindra koa andray anjara satria fandraisana anjara amin'ny nisa tokantrano no ahafahana mikojakoja an'ilay fitaovana satria raha tsisy an'izay dia ho simba ihany le fitaovana dia mifameno zany ireo. Amin'ireo fokotany 12 mandrafitra ny commune Talatamaty ny eto faralaza no any sisa ahitana ny RF2 antony mazava-dehibe izao fampitaovana izao. Nandritra ny 5 taona zany ny RF2 amin'ny faralaza mitsangana dia mba nateza aloha satria 12 ny fokotany nisy nefa faralaza ihany zao no nateza. Makasitraka anareo mponina eto faralaza koa ny raha nandray andraikitra tamin'ny adidy izay takina taminareo rehetra reny. Tiako toizana zany le nataony teo aloha tiako fokotany pilote ty amin'ny resaka fahadiovana ho ataonay fitaratra ezahana maximum mihitsy ny tsy haravana io RF2 io surtout ny fitaovana efa tonga ny olona vonona ny fokotany tio vonona anampy mino sy matoky fa tena adio lavitra noho ny hatramin'izay aranga manodidina an'ity satria complet ny fitaovana mankasitraka mankatelo lahoanareo name namatsy. Ankoatra ireo fitaovana amin'ny fanadiovana natolotry ny ONG Eden, Ensemble pour le développement et l'environnement ho an'ny fokotany faralaza, nisy ihany koa ny fampitaovana ho an'ny birao ahafahan'ireo mpiasa ny RF2 mandray ireo mponina sy ireo mpiara-miasa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manana ny lanjany ary mahavita zavatra ny vehivavy hoy ny solombavamboaka voafidy tao Bealanana. Raha niona tamin'ny avahoaka tamin'ity androany ity njoro vavolombelona amin'ny fahavitany asa sy ireo fotodrafitrasany tenany tamin'izany Gaëtan Andriatsilava. Fety rososina ny arahan'ny solombavambahoaka sy ny vahoaka ato amin'ny distrika ny Bealalana androany. Ny fiarabana tratra ny taona 2024 sy ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy ny 8 Martsa. Filaharana namakivaky ny tanàna niaraka tamin'ireo fikambana vehivavy manodidina ny 50 no nanombohana ny lanonana. Tao aorian'izay ny roso tamin'ny mpikabary sy ny lahadinika. Vehivavy miavitra, mandray andraikitra tsy miankin-doha amin'ny hafa, io ny tanjona tokony ho tratrarin'ny tsirairay ho ny solombavambahoaka voafidy teto Bealanana. Mizaha hevitra, vaiavy mitady vola, vaiavy mamelon-tegna, vaiavy tsy miankin-doha, magnavibatana. Efa tsy izy mipetra-poagna, magnano ampagnotany kabary, atafangalagna taranaka. Fô manompoko izany vaiavy tokony miavitra, manakory m'olo miavitra. Ary amin'ny efa nahita olo doboan-drano. Izy kofa doboan-drano manakory ata. Milomagno magnavibatana, zay le miavitra. Takigny amintsika vaiavy, ny anagnantsika toetra miavitra. Izy koa misy vola realy, ampitombosigny vola realy igny tsy lanigny niany. Miavitra zany. Managna tanimbary, amboliagna raha isan-karazany. Ndrindrandrindra. Mba ahafahantsika miavitro, mila mandanjalanja ny fitirahagna atsika. Izy koa magnano terapitro, araiky mbali tagno araiky, kiba fa 5 vola. Manakory atahagna vatagna. Manana ny lanjany ary mahavita ny vehivavy raha manana ny finiavana ho hiatran'ny solombavambahoaka. Efa maro ny zavatra vita sy ny fotodrafitra sanajoro fa hampandrosoana distrika. Ny arahana ny asa tamin'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-miombonantoka ary indrindra noho ny ezaka natao amin'ny mahavehivavy solombavambahoaka. Maro ny fotodrafitrasa vita isaky ny commune. Zaho aketo masaky mivolagna fô commune roapolo jiaby misy raha natako aby nandritra ny mandany nitondrasako. Fokontany zao tsisy jiro atsangany tagna. Fokontany tsisy jiro.
misy mavandy tsy jogno tsy zany tanagna madiniky fokon-tany 200 misy jiro jiaby ko tsy raha navoaniny se fokon-tany. Mora kokoa ny manangan-javatra anatsarana ny fiainam-ponina raha misy ny fifanampiana sy ny fifankatiavana ary ny fifanomezan-tanana. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Analalava na mafy, zava-dehibe manoloana izany ny fifantohana sy ny fifampiresahana raha misy ny olana mitranga. Ny fiarahana, ny kamarady tsy efa ny mavozo. Izy koa misy raha tsy fagnarahana, mikoragna lakiliny zany. Izy koa misy raha tsy azoazo, mifagnatona lakiliny zany. Anareo eto magnatsara raha eto, zahay agny magnapotepoteenareo amin'ny fanatsarana ny distriktin'ny Bealagnana. Taorian'ny kabary sy ny fifampiarabana, ny toy tamin'ny fety sy ny lanonana ny fankalazana, nisy ny fampisehoana arahana tamin'ny vaiavy Shila sy Arami. Tontolon'ny fananantany kosa indray dia tombony lehibe ho an'ny vahoaka vakina karatra ny varavarana misokatra izay nataon'ny sampandrarany fananantany any an-toerana. Marobe ireo olona tonga nitsidika tamin'ny Zanak'olo TV Antsirabe. Toy ny tany amin'ny faritra hafa dia nanantanteraka varavarana misokatra ihany koa ny fitalavam-patitra ny sampandrarany fananantany eto amin'ny faritra vakina karatra. Ho tanterahany izany ny alarobia 7 volana martsa 2024 lasa teo. Tanjon'izao hetsika izao ny fifampiresahana mivantana amin'ireo vahoaka sy ny fampahafantarana azy ireo ny mahakasika ny fananantany. Zava-dehibe ho ireo olona tonga nanatrika ny fisian'ny hetsika tahaka izao izay ataony sampandrarany ny fananantany eto vakina karatra ary tena ilaina mba ho fantatry ny be sy ny maro. Tena afapo mazava be daholo ny zavatra tenenin zareo moa zareo koa moa tena raha misy zavatra mbola tsy azo tsara dia afaka manantona. Za zao ohatrany hoe tena tsy ahoana moa zany tsy nare tsara ny fisian'ity zavatra ity fa misy zavatra fotsiny hoe aka géomètre andrefin'ny tanko ny aleko aty dia tonga maraina moa dia naheno an'ity zavatra ity voakaka be hoe misy zavatra ohatr'izao dia tsy haiko hoe ny fanentanana koa zany mila atao betsaka indrindrindrindra ho any amin'ny ambanivohitra any périphérie fa be dia be ny olona tsy mahalala ny fisian'izao zavatra izao. Zay zany ny hevitra ohatrany hoe mba tiako entana fa nazara tsy nalala tampoka be ny nafantarako an'io teo dia nararaka an'ilay izy ihany ahako. Tena nahafapo aloha hatreto zany ny fanazavana izay namendry zareo. Raha mahavakina karatra manokana dia 7 ireo birao ifoton'ny fananantany manerana ireo distrika 7 mandrafitra ity faritra ity. Maro ireo paikady napetraka amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany mba hahafana manaparitaka ireo birao ifoton'ny fananantany ireo anakaiky ny vahoaka. Eo ihany koa ny fanatsarana izay atao amin'ny fikirakirana ny taratasy. Paikady moa zany dia le fialana amin'ny fikirakirana ny taratasy eto amin'ny sampandrarana fananantany. Zany hoe ampiasa ny solosaintsika zany dia na any amin'ny fanaovana plan zany na aty amin'ny fanaovana ny certificat de situation juridique. Dia eo koa le fanaparitahana satria raha tia tany aloloha-tany mivangongo eto Antsirabe ny fikirakarana amin'ny fananantany dia fanaparitaka amin'ireo distrika ato vakina karatra izy eo mba tsy ho be loatra ny atota taratasy kirakarain'ny mpiasa zay mampitarazoka ny fitretena na ny hoe ny fanaovana ireny dossier tany ireny. Isika mivoatra mankany amin'ny fandrosoana ilaina ny fanoratana an'ireny tany ireny amin'ny aty amin'ny sampandrarana fananantany. Araka izany dia mitohatra ny ezaka ataon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany manoloana ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ireo birao ny sampandrarana ny fananantany rehetra manerana ny Madagasikara. Ao anatin'izay sehatra izay hatrany dia tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny 2020 taona nisy ny sampandrarany fananantany dia nanatotosa varavarana misokatra ihany koa omaly ny tawa Toliara TV Toliara. Fanamby lehibe ho an'ny sampandrarany fananantany sy ny fizakantany ny fanakakaizana hatranin'ny vahoaka mba hahafantarany mponina betsaka kokoa ny tontolon'ny fananantany sy ny lalana le amin'ny fikirakirana ny antota taratasy amin'izany sehatra izany. Dingana tanterahana izany ho fanatsarana ny fananantany ary soroana ny olana matetika sedrainy mikasika ny fananantany. Raha tsika mahafantatra fa mbola anisan'ny olana ho an'ny ankamaroan'ny malagasy ny lafindresaka fananantany. Mila ezaka manokana amin'ny mpiara-miasa rehetra izany, mila ezaka manokana koa
amin'ny mpitantana an'ireny sampandrarana fananatany sy ny fandefesatany ireny. Dikan'izay tanjona zany misy ny fiarahamiasa avy aty amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna indrindra ho an'ireo izay mifandray amin'ny vahoaka. Atao ihany koa ny antso mitodika amin'ny vahoaka hoe vahoaka ireny mba samy hanao ezaka tsika anantona an'ireny sampandrarana ireny ahafahantsika manatanteraka ny fanoratana na amin'ny bokitany na amin'ny karatany ny tanitsika mba tsy hananantsika olana aoriana satria manana ny lalàna velona mikasika ny resaka fananantany ny firenena malagasy. Tanjona ny fanatratrarana ny sécurisation foncière na ny fandriampahalemana ara-tany manerana ny nosy. Asa maro no noentina anatratrarana izay. Maro no dingana ny rosoana anatsarana izany. Isan'izany ny fisitrahana ny sary azo avy amin'ny alalan'ny fiaramanidina sy ny zanabolana ho ampiasaina eo anivo ny sampanjarahan'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany. Atsaraina hatrany ihany koa raha ny fanazavana ny fomba fiasa eo amin'ireo sehatra ireo. Dingana voalohany aloha dia ny fandrindrana asa ao anatiny. Izany hoe mba ahafahan'ny sampandraraha maromaro ao anatiny afaka ataontsika hoe mba mifanaraka ny antota taratasy ampiasaina ao anatiny. Fa dingana manarak'izay ny lafin'ny resaka fanavozana andreny fampitaovana sy ny naman'ireny ka ahafahantsika miroso bebe kokoa makany amin'ny antsoina hoe dématérialisation na ny informatisation ny zavatra zay kirakiraina satria raha tsika mahafantatra fahasarotana amin'ireny lafin'ny resaka bokitany sy ny lafin'ny taratasy tsy hita indraindray ao anatin'ilay izy. Fa anisan'ny dingana ihany koa dia ny fanomezan'ny fitondram-panjakana izay isorana manokana eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ny ahafahana hanome amin'ity taon'ity ny image satellitaire izay andrakotra ny firenena iray manontolo ratsy tamin'ny taona 2020 sy 2010 tsika nanana an'izay izay mbola photo aérienne nisy tany aloha. Reny fitaovana ireny zany dia ahafahantsika sahady mieritreritra hoe azo afainganana kokoa satria moramora kokoa ny resaka fanaraha-maso sy ny famokarana an'ireny fitaovana fandrefesatany ireny. Notontosaina omaly ny varavarana misokatra ampafantarana ny olom-pirenena ny fomba fiasa sy ny tokony atao ao amin'ny sampandrarahan'ny fananantany sy ny fizakan-tany. Etsika izay tafiditra amin'ny fanamariana ny faha 20 taona ny siny ity sampandraraha ity. Mijanona ny toliary isika dia maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana ireo jolahy tao anatin'ny bande 8 izay tafatsoaka ny 17 febroary lasa teo ny kasa nafika tao amorindrika izy ireo izao lavo izao Kolo TV toliaratra. Voatifitry ny mpitandro filaminana omaly alina teo anolohan'ny trano fandraisam-bahiny tetsy amorindrika ny jolahy iray izay nikasa onandroba vehivavy malagasy manambady teratany vahiny. Raha tsy hivina dia iray tamin'ireo jolahy izay mpikambana tao amin'ny bande 8 izay noravainy mpitandro filaminana ny faha 17 ny volana febroary lasa teo ka tafapritsaka ity voatifitra ity rehefa nikasa nanao ny asa ratsiny indray. Saika hanao ny asa ratsiny tamina vehivavy anankiray teratany malagasy izay manambady teratany vahiny io jolahy io no nisy nahatsikaritra ary ny olona nahatsikaritra n'izany tetidratsiny izany no nampandriangana diangana ny polisy-pirenena izay tsy dia lavitra teo an-toerana moa zany ka dia nirotsaka avy hatrany tena toerana ny polisy. Polisy anankiray moa zany ny tonga aingana dia aingana niezaka ny sakana ny asa ratsy saika ataon'ity jolahy ity ary dia nisy ny fifandonana teo amin'io jolahy io sy ilay polisy. Rehefa nisy moa zany fifandonana teo amin'io polisy izay nikasa hisambotra azy io dia nitangorona avy hatrany ny olona nararaotin'ity jolahy ity nefa zay fitangoronana zay ka lasa izy hitsofoka saika handositra ho any anatin'ny olona zany miaraka tamin'ny fitaovana nentina antso moa zany nentina tamin'ity indray mitoraka ity ary dia teo no nahavoatifitra azy nitifirin'ilay polisy sy ny polisy namana zay efa teny an-toerana zany. Mariana fa ity jolahy tafatsoka ty dia isan'ireo mpikambana tao amin'ilay jolahy fikambanany jolahy zay noravahin'ny polisy teto amin'ny commissariat central ny 17 febroary lasa teo ilay hoe bande 8 moa no afantarantsika azy. Isan'ny mpikambanao ty jolahy ty ary isan'ireo roa lahy tafatsoaka tamin'iny fotoana iny
tao anatiny iray volana nahatratra 23 ny fitarainana voarain'ny mpitandro ny filaminana mahakasika ity jolay ity. Raha ny fanazavana tsy mifidy olona ho robainy fa hatramin'ny ankizy mpianatra dia robainy avokoa ny firavaka eny aminy. Ny aliny fafito ny volana martsa teo ny voalaza fa saika hanao fanafiana teny mahavatsy izy io fa tsy tanteraka noho ny fahatongavany mpitandro filaminana. Mariany eto moa zany fa tamin'ny aliny 7 marsa zany hoe 7 marsa maraina zany tamin'ny 3 maraina dia efa nisy fifampitifirana nataon'ny polisy tamin'ity jiolahy ity teny amin'ny faritra mahavatsy manakaiky an'iny bazary pia igny namaly tifitra ny telo ny polisy ity jiolahy ity tamin'izay satria nisy antso avy amin'ny olona tsara sitrapo nilaza ny fiododeny ty jiolahy ity anao miasa ratsiny teo amin'ny toerana io ary dia nirotsaka antsehatra teny avy hatrany moa zany ny polisy tato amin'ny commissariat central dia nisy ny fampitifirana tamin'izay fotoan'izay ka afaka niporitsaka ity jiolahy ity sy ny namany anankiray. Ny aliny 7 marsa ity kosa nefa izy dia mbola saika hanao ny asa ratsiny araka ny voalaza teria loteria dia nifaneritra tamin'ny mpitandro ny filamenana avy ato amin'ny polisy pirenena teo amin'ny faritra Amoronjeka iny ka izao izy tavela izy. Tsy mijanona ny etsika amerenana ny fandriam-pahalemana eto Toliara mifanampy amin'ireo polisy pirenena ihany koa ny andro masopokony. Tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia miverina ankehitriny ny fanafiana amin'ny tapidina ao tapitanànana Ambatondrazaka. Tokantrano miisa 3 atao Antsahalava no lasibatra ny alina ny alatsinainy teo fanadina. Ny alatsinainy alina ifony talatalasa teo tokantrano miisa 3 tao Antsahalava Fokotany Nambohimasina kaominina Ambatondrazaka renivohitra no notafiany andianjola amin'ny tapiadina. Lasan'ireo jiolahy nandritra izany ny entana ary nodaroany tamin'ny vodibasy ireo lehilahy tamin'ireo tokantrano. Tokotokony teo amin'ny 2 alina teo zany tao aminay dia misy andianjola be dehibe nitsofoka tao fa enina no tafiditra ao an-trano dia nampandelifony le zanako dia le vadiko dia nivilesin'jareo basy ary zareo nitondra basy anankitelo dia avy zareo niakany anjaranjareo dia nisavainjareo daholo ny entanay dia niteniny farany mbola be dehibe ny tsy vitany eto amin'ny partina Antsahalava fa raha ohatra zany izay niteniteny anazy dia tonga dia foanany tanteraka fa sorako an'Andriamanitra no zanako kely anankiroa vehivavy mba tsy naolanjareo fa ny vadiko dia nivilesinjareo basy sady nikitsanjareo le zanako lehilahy ambany amin'ny arandria. Na eo aza ny fisian'ireo andro masompokon'olona ny antoerana tsy nasakana ny fanafian'ny jiolahy izany raha nambaran'ireo mponina. Manao antsoavo amin'ireo mpitandro ny filaminana araka izany izy ireo natateraka ny fidinana ifotony ho fametrahana ny fandriam-pahalemana. Dia izay moa tsy nasamboaka satria matahotra ny nenanay zany izay dia nanara-poto mangataka anareo mpitandro ny filaminana zany mba hijery akaiky an'ity faritra Antsahalava ity satria tena mandry lavoro zany izay eto isan'alina miferinayna hoe misy inandray isy inandray. Izay aty faritra Antsahalava dia tsy mandry andro aman'alina mihitsy amin'ity fanafinan'ny jolahy ity. Ary lasibatra mihitsy n'ity fokotany ity sekteranay fo ty Antsahalava ity. Ny ainanay sy ny fanananay dia tena atahorana mihitsy. Ny aina aloha dia atahorana, ny fananana azo kely koa atahorana ho lasan'jareo. Ka zany tompoko mba iangavianay mahatonga anay mba manao an'izao fitarainana sao. Andrasina araka izany ny fanokafan'ny mpitandro ny filaminana ny fanadiadiana manoloana ireo trangana fanafiana ireo. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia voasokajy marefo manoloana ny Covid-19 ireo marary ny vo raha nambaran'ny tompona ndraikitry ny fahasalamana anton'izany. Isan'ireo marary nisehon'ny forme grave izy ireo raha ny fanazavana ny mariana androanona andro maneran-tany moan'ny avo Abrahama Randriamanana. 10 isanjato ny malagasy tato anatin'ny 3 taona ny marary ny vora ny fanadiadiana nataon'ny tompona ndraikitry ny fahasalamana tanatin'ny fianaka ny valinaretina Covid-19 ny tombo isa ireo marary ny vo nisehon'ny trangana fahasarotany na ny forme grave raha ny fanazavana maro ireo antony nahatonga izany. Naizanaiza raha zao tontolo zao dia isan'ny nijaly tamin'ny aretina Covid ny marary ny vo na ireo marary ny vo mbola tsy manao dialyzy na ireo efa manao dialyzy na ireo efa vita grefy. Ny traikefa ny vokapikaroana zarain'ny namana mpitsabo tato zao dia nampiseho fa le marary ny vo indrindra raha misy diabeta na misy tosidra ambony
dia maro tokoa no nanao ny antsoina hoe forme grave, izany hoe le endrika aretina misy fahasarotana, ary maro kokoa ny maty, ary mitovy amin'izany koa ny tany ampita rehetra, ka tsy épargné tena isan'ny jaly tamin'ny Covid-19 tokoa ny marary fo teto Madagasikara. Sahirana izay mpitsabo mandresy lahatra ny marary fa fiarovana tena ilainy ary mihoatra noho ny olona tsotra tsy misy aretin'ny voa aza ny ilany ny vaksiny, fa misy fahasarotana ny aretin'ny voa an'izay izy vao mitsidika indraindray vao tonga manao fizahana. Mihena ny fahazotoan'ny marary noho ny tahotra iaonana amin'ny mararin'ny Covid-19 eny amin'ny toeram-pitsaboana. Mitentina telo tapitrisa ariary isam-bolana farafahakeliny ny saran'ny fitsabonana ny fanatanterana ny dializy ho an'ny marary ny vo iray. Raha tokan'zato ny tapitrisa kosa izany ho an'ny marary ilaina fandidina ny ivelany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny fitsabona, ny fanaraha-maso ary ny fitandremana ny tosi-drasy ny diabeta no isan'ny ahafahana misoroka ny fisian'ny aretin'ny vo. Ny fahavalo lehibe indrindra ny vo dia ny diabeta sy ny tosi-dra ambony. Avy eo betsaka mbola fahavalon'ny vo hafa toy ny aretina amin'ny fantso ny fivalan'andrano, ny vato zany, ny infection na hoe aretina avy amin'ny otrika aretina. Eo koa ny malformation hoe fahasaponana avy any am-boka, eo koa ny fisotroana tambavy sy fihinanana fanafody tsy voahevitry ny dokotera. Ho an'ny aretin'ny vo mbola azo tsaboina dia azo lazaina hoe efa mba misy eto Madagasikara ny ankamaroan'ny fitsaboana. Marina aloha fa misy ireo fanafody izay tsy ampiasaina matetika, izay mampalahelo anay tsy ifisiany eto Madagasikara. Ny amin'le vo efa simba tanteraka kosa dia ny dialyzy ihany aloha mbola misy eto Madagasikara, ary tanàna telo ihany misy azy, dia Antananarivo, Toamasina ary Mahajanga. Ny grefy kosa dia mbola tsy vita eto an-toerana, ka ny marary afaka nanao grefy dia mbola niondrana ka nampita avokoa ny tsabony tenany, fa miverina kosa araha-maso eto avy eo. No marinina androany fa folon'ny volana martsa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vo. Nisy araka izany ny hetsika fampahafantarana sy ny fifampizarana traikefa ny tanterahiny avy eo anivon'ny Société Malgache de Néphrologie, teo koa ny Collège Malgache d'Urologie et de Néphrologie ivondronan'ireo mpitsabo vo eto Madagasikara. Lohahevitra noraisina nandritra izany hoe fahasalaman'ny vo an'ny rehetra. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mpianatra 700 ao amin'ny ISCAM androany no nitolorana vatsim-pianarana. Maro ny masotsivana tamin'izany ary laharam-pahamehana ny famendrehana amin'ny resaka fianarana. Yves Richard. Bourse d'excellence 410 ary bourse d'études 920. Izay ny fitsinjaran'ny vatsim-pianarana azon'ny mpianatra 700 mianaday teo anivon'ny ivon-toeram-pampianarana ambony ISCAM androany. Tafiditra anatin'ny programa apetraky ny ISCAM hitarafana ny mpianatra sangany ankapobeny. Maro araka izany ny masotsivana ny tsongaina azy ireo, saingy laharam-pahamehana ny fahamendrehana mandritry ny taom-pianarana. Bourse d'excellence zany ny afaka misitraka an'ilay izy dia manomboka L3 miakatra, L3 sy M1, M2. Dia les dossiers académiques, ny parcours académique nanomboka L1, c'est un critère array. Ny critère faharoa dia ny engagement ny mpianatra ao amin'ny vie de l'école. Rehefa misy événement fanampinany zandry vao miditra ohatra L1 amina matière izay eritreretiny hoe faible izy a. Dia ny critère fanoteliny dia ny critère social. Ankoatra ny tohana ara-bola mivantana, maro ny tombony azon'ny mpisitraka vatsim-pianarana eo anivon'ny ISCAM. Maso ivon'ny ISCAM avy hatrany, ary misy olo tena ny mpianatra amin'ny hetsika isan'ny tokony misy hatrany ivelany izy ireo. Eo ihany koa ny fanohanan'ny ivo-toeram-pampianarana ny mpianatra ny sitraka ny vatsim-pianarana hatramin'ny fidirany eo amin'ny sehatry ny asa. Ny boursier zany dia misy an'izay hoe service à vie rehefa boursier any ISCAM ianao dia ny accompagnement service d'accompagnement rehetrarehetra ny ISCAM mbola eo foana zay miservir na vita zany fianarany ato. Dia ny avantage zany zay hoe représentation zay dia recommandation foana ny ISCAM na inana sehatra asa misy azy. Misy boursier zao ohatra hoe miditra amin'ny sehatra asany any amin'ny institution dia zay no miréféré, zay no manosika ny candidature any any. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny anivon'ny ISCAM ny vatsim-pianarana ho azy ireo, izay nontroniny ireo mpampianatra sy ny mpitantana ny ivon-toeram-pampianarana ambony ISCAM.
toy ny fivangonan'ny fako eny manandrena avaradrano noho ny fataran'ny fananganana ny site de décharge any antoerana ireo so amin'ny fandaminana atoerana vojomaika ny comité ad hoc ahitana be ny tanàna avy amin'ireo commune enina sy ny maro hafa fanampanazavana ho amena zay na zany hoe mba ho atao na dia teo hoe tsy manara-pianatra zany mba atao am'izay mamety sy mitsinjo an'le fandoto zany hoe mitsinjo an'le pollution sy mba hiarin'ny fahasalaman'ny olona sy tsy apotika ny tany zay mba ambolen'ny olona dia voalohany zany karazany hoe tsy hoe karazany fa izay moa le izy zany ho clôturena kely le eny aloha dehibe ny système azo clôturena azy dia mieritreritra izay satria tao zany efa manomboka mipetrapetraka amin'le zay nivory ny charte de responsabilité ery zareo avy atsa amin'ny anina miantoka an'le bulle anakisana amin'ny faka ny ary niantoka ny gazoil ny antsy niantoka amin'ny fefy ohatrohatran'izay mifandeha amin'ny zavatra tena mesure transitoire zany temporaire mandrapivita an'le izy satria toetsaina moa manahirana ny toetsaintsika malagasy sarotra biazina indraindray amin'ny zavatra toy reny. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia raraka teo amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana ny Ligue des Champions any Europa ny Paris Saint-Germain rehefa resan'ny Real de Madrid tamin'ny isa 3-0 alina nahazo tapakila ihany koa Manchester City. Io ny nasaina. Ny farana teo amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana indray ny lalan'ny PSG amin'ny Ligue des Champions tanterahana ny Europe. Nandresy tamin'ny saraino ohatra ny Frantsay Ratsaivona tamin'ny lalao mandroso izay ny fanandrinana tamin'ny Real de Madrid. Lavy tamin'ny isa 3-0 izy ireo omaly nandritra ny lalao miverina. Raha ny fisotro ny lalao, ny famalina ny fanafiana. Teo amin'ny minitra 7:30 nampiditra ny baolina tokana ho an'ny PSG i Kylian Mbappé. El Paris lo hizo Mbappé, señoras y señores. Io isaraino ohatra io no nentin'ny rototany ala sasatra. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa nanova paikady ny ekipa mpampiatrano. Nanolo mpilalao teo amin'ny minitra 7:50. Minitra vitsy taorian'izay nahita mbokany izany. Nanasala anisany Real de Madrid tamin'ny alalan'ny Benzema. Suyo también es extraordinario. Verratti, Donnarumma, qué lío que hizo. Ahí está Vinicius, espera Benzema. Niezaka nitadirika azahoana ny fandresena ny PSG tamin'ny alalan'andro Messi, Neymar ary Mbappé saingy matotra ny fiarovatena ho an'ny ekipa Espanyol. Nanamafy ny fandresena izy ireo tamin'ny alalan'ireo baolina roa maty ny Karim Benzema. Llega Modric. Modric para Benzema, ahí está. Hatreto araka izany, Bayern de Munich, Liverpool, Manchester City ary Real de Madrid no efa tafiakatra amin'ny dingany ampaifadala ny Ligue des Champions. Si se viene Vinicius, cierra Marquinhos, le queda Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia 10 andro ao toeran'ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine amin'ny toy ny fandatsahana bomba ao Mariupol ataon'ny tafika Rosiana. Misy telo indray ireo namony ainy tamin'izany fanadina. Femme enceinte évacuée en urgence sur une civière. Hôpitaly ny zaza iray tao Mariupol omaly no niarany daroka bomba vokatry ny fisian'ny ady ao Ukraine raha ny fampitam-baovao. Miisa telo ireo namony ainy nandritra izany izay nahitana zazavavy kely iray raha toka ampoliny ireo naratra sy naratra mafy izay nahitana renim-pianakaviana be voka sy ireo marary teo anivon'ny hôpitaly. Fahasimbana maro no hita tamin'ireo efitrano mpandraisana ireo marary tamin'ity toeram-pitsaboana ity. Raha nambaran'ny filoha Ukrainiana, fiaramanidin'ny tafika Rosiana nanatanteraka ny fandatsahana bomba tamin'ity foto-drafitrasa ity. Tato anatin'ny andro maro, voadidin'ireo miaramila Rosiana ny tanànan'ny Mariupol. Etsy ankilany, ny fiantsinana nataon'ny miaramila Ukrainiana nahatonga ny fanafianany hôpitaly tao Mariupol raha ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Rosiana. Raha nitatitry ny OMS, toeram-pitsaboana misy 7 no simba tanteraka ny antoerana hatramin'ny hanombohan'ny ady. 19 installations de santé ont été détruites depuis le début de la guerre. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manankatona vaovao tamin'ity andro anty-ankatrano nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.